Voafitaka ireo tantsaha ho Bamangoko distrikany Morombe faritra Atsimo Andrefana, very fa nambola velona amin'izao fotoana. Nolazay ny fanjakana tamin'ny alalan'ireo tompon'andraikitra teny ifotony fa ho hajarin'ny fanjakana ny tanin'ireo tantsaha ka ho alaina aloha, avy eo averina ho an'ny tantsaha romena titra izy ireo. Efa taona teoriana lasan'ireo olom-panjakana sasany ny tanin'ireo tantsaha hoy ny firaisamonim-pirenena Gradoy. Hatramin'izao nefa sady tsy nisy nahazo titrana karaha tany akory le olona fa fantatra fa misy manam-pahefana vitsivitsy ny fantatray aloha fa mety hoe betsaka noho izay ny tena izy fa ny fantatray dia misy manam-pahefana vitsivitsy nahazo tampotampoka tsy nanana na ray centiara tamin'ny voalohany ny sasany dia zao manana 100 hectara, sasany manana 80 hectara. Dia ny zavatra mampalahelo no mitory le retantsaha reo dia voasambotra teo amin'ny 10 eo zareo voasambotra dia amin'izao dia nisy navotsitra ny sasany fa amin'izao fotoana izao mbola misy anankitelo zany any Ampigadrana. Araka izany nalaina ny tany fa hoe ho hajarin'ny fanjakana ary tsy navelana amboly ireo tantsaha teo am-panatanterahana izany. Androany izao lasa ny tompon'andraiki-panjakana sasany any an-toerana izao ny tanin'ireo tantsaha, very ny tany tsy hay ihany koa ny hoe aiza no amboly. Ireo nanohitra izany hiara-ny tsindry sy ny raha matahora samihafa hatramin'ny famonjana. Efa nisy ny niaran'izany ireo tantsaha ary ny fikambanana miaro ny zon'ny tantsaha amin'ny tiraraha ity ihany koa hiara-ny raha matahora toy ny filoha-lefitra ny fikambanana Masikora Rivolahy eto Antananarivo. Voantso tamin'ny ray amin'ireo le ministra anisan'ny miray petsapetsa amin'le fanangonana tany io zany. Io ministra io zany nampiantso azy, misy koa ny député misy koa manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika dia nolazaina zany io le mpiara-miasa aminay io hoe voalohany indrindra aloha omeny pirofo amin'ireo zavatra nresahany tamin'ny anamanjery dia faharoa mila manao démenti dia lazaina koa izy fa mila miala tsy ho vice président ny fikambanany Masikora Rivolahy eto Antananarivo intsony fa raha ohatra izy ka tsy manaiky manao an'le démenti ary tsy manaiky koa manao démission amin'ny maha vice président ny fima azy dia hosamborina. Na eo azy izay fanaparam-pahefana sy alatra tanin'olona ataon'ny olom-panjakana sasany nampindramina ny fahefana izay ijoratra amin'ny farany ny firaisamonim-pirenena hiaro ny tombontsoan'ny maro anisa amin'ny tiraraha ity. Avitsoro aloha reo olona anankitelo mbola any Ampigadrana reo fa tsisy fahotana nataony afa-tsy milaza ny zavatra tsy mety ohatrany hoe fanodikodinana sy ny fangoroana tany ataony manam-pahefana zay tokony hiaro an'ireo olona reo fa tsy hanao an'izany akory no ataony eo. Dia faharoa dia hoe avereno amin'le olona le tany niaraky ny fampanantenana natao azy raha ny angom-baovao natao efa ntaonana maro izay tsy nandeha araky ny tokony ho izy ity tetika asa ity noho ny tsy fisian'ny mpiara-mombonantoka hiarana tanteraka ny asa amin'ny fanajariana. Ny lemaka Bamangoko izay noheverina anampy amin'ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara noho izao nivadika fibodona tanin'olona ataona manam-pahefana izao. Vokany raha fampitombona ny voka-bary no nantenaina, fampantrana, famonoana seha-piarian'ny mponina no nitranga.